Raha fitsarana nahazo fahafahana vonjimaika ny mpanao gazety telo sy ny taleny dia CVC au niveau ny commune. Anteny Mierandoolona noferan'ny fanjakana ny isan'ny loholona. Fédération Malagasy ny baolina kitra vitandroany ny famindram-pahefana. Fifaliana trany tomboky lasy tomboky vavy no entinay manatitra ny arahaba anao tokantrano amin'izao alina izao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao ianao manasanao ampanajany zay anaraka izany hatramin'ny farany isantarantsika izay vaovao zay amin'ity alina ity dia mahakasika ny lafin'ny serasera ny asa fanaovana gazety ary ny cybercriminalité niakatra fampanaovana androany ny raharaha momba ilay mpanao gazety sy ilay taly iray eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra no ilay vaovao mikasika ilay Angidiby ny sidina teo ambonin'ny kianjaben'ny Mamasina ho fantaritsika avy hatrany momba izay fanangam-baovao izay nety ny Laurette Berton teo amin'ny sary ny tahiriny aina. Nahazo fahafahana vonjimaika avokoa na Andriamatoa Andriamisa Patrick Angelo talen'ny DCVC eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra na ireo mpanao gazety telo mianadahy dia Nadia Raoul Manalina mpanao gazety ny MBS Le Quotidien, Yarfina Yelso mpanao gazety eo anivon'ny seraseran'ny commune Antananarivo renivohitra ary Mahery mpanao gazety ny 24 heures Mada. Fanalambaraka ny folo alindahy sy ny fitondram-panjakana no vesatra iampangana ireo mpanao gazety telo mianadahy ireo. Nahazonoty daholo zany ny mpangarehetrarehetra fa amin'ny le 16 zay zany ny audience zay zany ny audience flagrant délit zany zay ny atao hoe mosodrena DLP libre izy zany izany ny fiterapetra ny anenjehana anazy zany a dia fanarahana baraka ny tafika malagasy sy ny fitondram-panjakana no zany dia voalazana izy an'iny faharoapolo ao anatin'ny ilay lalàna vaovao mahakasika ny serasera. Raha tsy ahivina ny sabotsy faraika amin'ny telopolo ny volana aogositra teo no voaantso ny telefonina tany amin'ny sampandraraha misahana ny cybercriminalité tao amin'ny brigade criminelle Lanosy ny mpanao gazety avy amin'ny 24 heures Mada ary no tanana tany ny sabotsy alina sy ny alahady tontolo sy ny alina. Ny alahady no natao fanadihadiana indray ny mpanao gazety ny MBS Le Quotidien ary nitoy tamin'ny mpanao gazety avy eo anivon'ny serasera ny commune Antananarivo renivohitra izany ny alahady 2 septambra io hatrany. Ny alatsinainy tamin'ny 1 ora latsaka fahatelony no niala avy eny amin'ny BC Anosy ny raharaha ka nafindra teny amin'ny fampanoavana eo Anosy ihany. Io alatsinainy io hatrany tamin'ny 3 ora mahery 17 minitra folakandro no nanomboka ny fanadihadiana teny anivon'ny fampanoavana ka tsy vita raha tsy tamin'ny 9 ora ariva tanoany. Amin'ny alarobia fa 12 ny volana septambra ho avy izao no hiakatra fitsarana indray izy efatra mianadahy ireo ka ho hita eo ny tohiny. Fa tankeo maraina ihany talohan'ny akarana teny anivon'ny fampanoavana dia naneho hevitra ihany koa ny filohan'io lafitry ny mpanao gazety mikasika ity raharaha fitoriana mpanao gazety ity. Ndeo arahantsika ny fanadihadiana mahakasika an'izay. Raha ny tokony ho izy ary eritreritra za samy rery te mampanao gazety sy olom-pirenena mpanao gazety zany tsy jiolahy tsy criminel ka ho tazomina vala mifapolora na tsara ny fomba hitazomana azy eo na tsy tsara fa reo olona tsy andositra reo fa naninona raha mba nasaina miverina izy androany hoe vita ny famitorana dia miverina dia miaraka sika rapitra zay fotsiny mahavariana zay ve ny fomba fiasa fa ny tiako marina fotsiny atao anatin'ity taona 7 sy 10 ty dia efa maromaro ny mpanao gazety niakatra famitorana niakatra fampanoavana raha mihoatra ny tamin'ny taona lasa tany aloha rehetra vitsy dia vitsy ny tamin'ny taona tany aloha fa ny amin'izao fotoana izao tatoato nanomboka volana janoary 7 sy 10 tamin'izao tsika volana septambra zao maromaro ihany zay efa natrehako zay zany hoe ty moa zany tonga eto nareo rehetrarehetra fa ny akamaroany tamin'izany tsy dia nisy zay mpanao gazety sendra nafantatra fotsiny teo fa zao tena avariana satria andro lahady zany inge manao famitorana hafahafa andro sabotsy zany manao famitorana hafahafa raha tsy hoe tena olona manao eloka be vava zay fotsiny fanontaniako eloka be vava ve le izy tsy fantatro tsy zany manapaka an'izany ny fitsarana ny afaka amin'ny tena izy mieloka ianao manao eloka be vava fa za tsy afaka mibaiko desika filohan'ny lavitry ny mpanao gazety tsy miditra any anatin'ny fizotra ny famoaham-baovao any anatin'ny orinasan'ny gazety isanisany fa za kosa dia mijoro mpiaro ny mpanao gazety na nanao adisony izy nasanao adisina satria zay ny andraikitra nankiny ny
mpanao gazety amiko. Za dia manana tamberina ndraikitra amin'ny mpanao gazety fa tsy amin'ny mpitondra na ary tamberina ndraikitsika mpanao gazety miaraka eo anatrehan'ny fiarahamonina satria tompona ndraikitsika eo anatrehan'ny fiarahamonina amin'ny vaovao avoakatsika. Mariny io vaovao io tsika mahazo laza, tsy mariny io tsika nataon'olona raiky tapo hoe tsy izy ny mpanao gazety. Fa raha amin'izao fotoana izao ny teny hoe tokony hampianatra mpanao gazety ny président n'ordre, za manao anofana mpanao gazety eran'ny Madagasikara. Fa tsy za miteraka ny saina ny volavolaiko fa tsy ny fanahy sy ny teritery samihafa mety mahazo ny mpanao gazety eo am-panatanterahana izay tsy hidirako. Manoloana ity tranga ity dia naneho ny heviny ihany koa ny teo anivon'ny antoko politika vahoaka amin'ray ary nambarany fataratry ny tsy fampanjariana sy ny tsy fanjakan'ny demokrasia eto Madagasikara no fisian'izao tranga izao. Ndeo arahantsika avy hatrany ny fanazavana mahakasika an'izay. Raha ny tena izy mantsina tokony ninona le stade municipal Mahamasina amin'ny commune urbaine Antananarivo. Tokony andalo zany ao amin'ny commune ny fangatahana apiasa ny terrain io na inona zany na inona miaterise eo anao sanatria akory terrain d'aviation internationale Libato ary mbola ilaina taratasy fahazoan-dalana vao miasa fa ny stade municipal Mahamasina zay any commune urbaine Antananarivo mitokana. Tokony hiavy amin'ny commune zany le olona zay tetika piasan'ny terrain io na hipetraka na anidina na anina izy na anina. Tadio fa nisy mabaka atao azo atao manao arrangement raha ohatra ka nilaza miloha izy fa mahavariana le mpanao gazety nilaza marina indray no alefa ty amin'ny cybercriminalité. Inona ny antony? Satria hoe le démocratie tetehana hoe ampandrosoana ny firenena sa démocratie atao hifezana ny fanjakana. Raha ampandrosoana ny firenena izy aloha hiteny zay hiteny rehetrarehetra fa zo zany. Fa raha te-hifezana ny fanjakana izy izay atao anatin'ny atoko vahoaka amin'ray dia miteny fa Madagasikara an'olona rehetrarehetra. Mbola hitoetra amin'izay resaka politika izay ihany isika dia nivoaka ny diditsy volana avy amin'ny fitondram-panjakana ny amin'ny famerana ny isan'ireo olona nanamafy ny teo anivon'ity androm-panjakana ity amin'izany famerana ny isan'ny olona izany fa anisan'ny tafiditra ao anatin'ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana moa izao zavatra hita izao ary voafaritra mazava tsara ao amin'ny andinin'ny valopolo amin'ny lalam-pandrenana ny fotoam-piasan'ny senatera. Andeo arahantsika ny vaovao mahakasika an'izay. Germaine Menjanahary, Mano Randriamalala. Ny tsy fanajana ny lalàna sy ny ambaratonga-pahefanana izay ataon'ny mpitondra ankehitriny no isan'ny mampikirosofana ny fiainam-pirenena sy ny vahoaka malagasy. Nanamafy ny teo anivon'ny antenimieran-dolona androany fa fandikan-dalàna sy tsy fanajana ny lalam-pandrenana no ataon'ny mpitondra ankehitriny ny amin'ny fisisiany ampidina ny isan'ny antenimieran-dolona aorian'ny ny fifidianana ho ben'ny tanàna araka ny didy itsovolana laharana 724 tsipika aotraotra 4 ao amin'ny andininy faharoa. Zahay sénateur tsy mibidy toerana fa nametraka any amin'ity toerana ity ny lalam-panorenana araka ny lalam-panorenana faritany lalam-panorenana amin'ny article 80 ny mandany sénateur de 10 taona nanomboka 2016 zahay napetraka tamin'ny fomba official teo araka le 10 taona zay 2021 zay vao miala eo araka ny faritany lalam-panorenana zay laniny vahoaka malagasy rehetra ka ho fanajana ny lalàna tokony agny amin'ny 2021 zay vao miala eo raha abjaina ny lalam-panorenana zany hoe mandat impératif mandat constitutionnel lalam-panorenana no mamaritra an'io na le isa hoe 3 ny sénat ny sénateur lalam-panorenana no mamaritra an'io lalàna re manino moram-pahajaina ny lalàna arahana ny lalàna raha tsy misy falarahan-dalàna ne teo amin'ny tany tsy ny firekoronty ambany ambany ty fireneny ty ny lalàna ihany tsisy olo ambony lalàna ny lalàna ihany no arahantsika io. Ny miasy manaramaso ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana no andraikitry ny loholona. Ny lalam-pandrenana ihany koa no mamaritra ny isan'ny olona izay fantatra fa lalam-pandrenana izay namboary ny fitondrana ankehitriny tamin'ny taona 2010 raha toka ny taona 2012 no nankatoavin'ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izany. Andrasana arak'izany ny toy ny ity vaovao ity.
androany dia nanamafy ny teo anivon'ny CRM fa tsy eken'izy ireo ny fikasan'ny fitondram-panjakana te hanova ny toerana izay ametrahana ny tsangambatony professeur Zafi Albert na dia misy aza hoy izy ireo ny fangatahana izay tsy maintsy atao dia tsy maintsy mampilaza ary any amin'ny commune ihany no ivantanan'izany voalohany. Germaine Menjanahary Manora Andemalala. Mivoaka ny vaovao amin'izao fa asain'ny fanjakana misafidy toerana telo eto Antananarivo renivohitra ny CRN sy ny mpiaradia amin'ny professeur Zafi Albert ny amin'ny fametrahana ny tsangambato ny tiflo teo aloha ity. Raha tsy ahivina dia etsy Antananarena no toerana izay efa nomeny ny commune Antananarivo renivohitra ny amin'ny ametrahana ny tsangambato ny filo teo aloha Albert Zafi. Nanamafy ny teo anivon'ny CRN fa tsy maintsy ny commune Antananarivo renivohitra ihany no ivantana ny fangatahana fa tsy ho an'ny fiadidina ny Repoblika satria ny commune no mitantana ny tanàna Antananarivo. Rehefa tokanana ilay lalana dia miangavy mahafantatra tamin'ny ben'ny tanàna Antananarivo zay hoe mba ny fanokanana lalana ianareo fa mba ny anaovana tsangambato kosa mba ny président Repoblika no mena azy dia taka isorana ny ben'ny tanàna fa rehefa aminay zao anao anazy amin'izay zao sahirana be zany zay satria tsy manaiky indray hono zay ny tatitra avy aminay aty avy amin'ny présidence ny anaovana ny tsangambato eo Antananarena fa mangatahana reo izy toerana telo dia ahoana moa no angatahanay toerana any amin'ny présidence amin'ny tanana Antananarivo sy ny ben'ny tanàna sy ny commune principale no angatahanay zay nangatahanay eo zany zay zao ny nangatahanay ane izy no patrone ny tsangambato fa sy angataka fangatananay zay dia iny moa zany gardako honony io gardako ny président Zafi moa zany nandeha tany amin'ny télé Zafi no hono nanao taratasinay nangataka amin'ny président Andrina Razoela satria toerana telo zahay CRN zany zay sy manaiky azy zany tany efa nomeny commune ny tompony tany. Namafisin'izy ireo fa tsy any CRN irery ny filo teo aloha Zafi Albert fa any malagasy rehetra ary ray aman-dreny ny malagasy. Manoloana izany dia voninahitra ho an'ny malagasy tsy vaky volo ny fisiany tsangambato tahaka ny lalana izay efa nitokanana sy nampitondraina ny anarany ho an'ny iray ny demokrasia eto Madagasikara ity. Eo amin'ny lafiny toe-karena sy ny famokarana kosa indray dia mitaraina fatratra indray ireo mponina any amin'ny distrikany Vohemara any fa mahazo laka indray amin'izao fotoana izao ny mpangalatra lavanila mangataka ny anokafana ny tsena davanila melohan'ny fotoana izy ireo vokatra izany. Noro fitiavana teo amin'ny sariny Mathieu Princy. Anisan'ny CAP-ariana mampidibola be indrindra ho an'ny tantsaha any amin'ny distrikany Vohemara ny fambolena lavanila. Miantoka ny 20% ny famokarana lavanila eto Madagasikara io distrika io ankoatra ny distrika hafa toa ny Samba, Vantala, Andapa. Mamokatra hatrany amin'ny 500 taona isan-taona amin'ity vokatra ity isika. Nahatratra 304 taona ny vokatra tamin'ny taona 2004 raha manodidina ny 2 taona ny taona 712. Ny taona 712 manodidina ny 300 hatramin'ny 500 taona hoe sisany vokatra araka ny antotanisana avoaka ny firenena mikambana sy ny faritra Sava. Noho ny firongatra ny tsy fandriam-pahalemana ny antoerana nefa mahazo laka ny mpangalatra lavanila izay anisan'ny tena mampitaraina ny mpamboly. Rehefa manakaiky ny fotoana fahamasany lavanila indrindra ny tena manao ny ataony mpangalatra. Tsy ny lavanila efa masaka ihany no misy mangalatra fa na ny mbola manta eny am-potony ihany koa aza. Voararany lalàna nefa ny fiotazana ny lavanila amin'ny mbola manta raha toa ka hanatanteraka izany ny tantsaha ho fiarovana ny vokatra amin'ny jiolahy. Ny volana Martsa dia efa tonga ny mpangalatra. Tsy mandry andro, tsy mandry alina ny mponina manomboka eo satria voatery miandry ny vokatra ny antsaha. Tsara ny mampafantatra fa ny mpamboly no manendry ny fotoana isokafany tsena ny volana Jolay sy Aogositra ny tena fanokafan'izy ireo izany. Etaetan'ny mponina indrindra ireo misehatra amin'ny fambolena lavanila any Vohemara ny fahazoan'izy ireo alalana manokatra ny tsena mialoha ohatra hoe ny volana Jona. Efa matoy avokoa ny ankamaroan'ny vokatra amin'ny volana io. Raha tsy ahivana efa tamin'ny taona 770 no nampidirindry zareo Eropeanina teto Madagasikara ny fambolena lavanila. Tany Nosy no ny antombohan'ny fambolena azy. Avy eo nihitatra tany amin'ny faritra Sava, Samba, Vantala, Vohemara, Andapa.
anisan'ny toerana mahavokatra lavanila be indrindra ihany koa ireo noho ny fisiany toetry ny andro mando sy tropikaly mifanaraka amin'ny fambolena ny lavanila araka ny loharanom-baovao atao amina lahatsoratra an-gazety iray eto an-toerana. Avy any Vohemary sika amin'izay lafiny famokaran'izay dia hoetsy amin'ny faritra Vakinakaratra kosa indray. Faritra malaza amin'ny famokarana ovy ny faritra Vakinakaratra. Tao anatin'ny 10 taona nefa izay dia tsikaritra fa misy fihenana be ity vokatra ity ary antony maro no mahatonga izany. Marina nefa fa anisany tena mampiakatra sy ankinany ny fiainan'ny mponina any amin'ny toerana iny ny vokatra ovy. Noro fitiavana teo amin'ny sariny Mathieu Prince. Miantoka ny 700 ny famokarana ovy eto Madagasikara iny faritra Vakinakaratra iny indrindra ao amin'ny distrikan'ny Betafo. Foto-tsakafo mahavelona manampy ny vary rehefa amin'ny vanim-potoana maitsoahitra izy. Anisan'ny vahaolana ihany koa iadina amin'ny resaka tsy fanjarian-tsakafo. Azo vilena amin'ny fotoana rehetra ny ovy na rehefa aorian'ny fiakaran'ny vokabary. Raha ny antotanisa navoaka ny sampandrarany firenena mikambana misana ny fambolena sy ny sakafo. Efa nahatratra 500 sy 4,9 alina sy roetsy izany hoe manodidina ny 3 hetsy taona ny famokarana ovy teto Madagasikara. Raha tafidina 800 sy 4,2 alina sy roetsy manodidina ny 2 hetsy taona eo izany araka ny tatitra ny voaka farany. Midika izany fa niena lavitra ny famokarana ity vokatra ity. Vokatry ny fitombony aretina mahazo ny ovy noho ny fisiany bibikely toy ny karazana olatra sy ny voangory mpanimba ny voly. Antony iray nahatonga ny fiainan'ny vokatra. Tao anatin'ny 5 taona ny tena nirongatra io fiparitany aretina mahazo ny ovy io any amin'ny faritra Vakinakaratra. Mbola antony hafa ihany koa anefa ny tsy fampin'ny tosika ao an'ny tantsaha eo amin'ny sehatra maro. Ny ara-teknika, ny ara-pambolena, ny ara-bola, ny ara-pitaovana. Ankoatry ny fiovaovany ny toetry ny andro amin'izao. Ny taona 14 lasa androna bebe kokoa tany amin'ny fivarotana masom-boly fotsiny ihany ny tantsaha noho ny tsy fahazakan'izy ireo ny vidiny. Tokony ampidi-bola be indrindra amin'ny mpamboly anefa ity sehampiariana ity raha toka voafehin'izy ireo ny resaka teknika mpambolena, raha toka ampitosika tsara ihany koa eo amin'izay famokarana izay. Ho fanatsarana ny kalitao sy ny vokatra, tafajoro ankehitriny ny tambajotrana mpamboly ovy matianina amin'ny faritra Vakinakaratra. Araka ny angom-baovao iray atao amina lahatsoratra an-gazety iray eto an-toerana. Andeha hiverina eto Antananarivo renivohitra indray isika araka ny efa nampafantarina tankeo ihany mikasika ny vaovao miainga avy eo amin'ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo dia misy ny fampandrenesana mikasika ny lalana. Andeha arahantsika avy hatrany makasika an'izay. Nisy ny noty navoaka ny fiadidina ny tanàna Antananarivo renivohitra ho fampafantarana ny besin'ny maro fa misy ny fatapahana amin'ny ampahan-dalana nanomboka ny alakamisy 20 aogositra hatramin'ny alakamisy 15 volana septambra izao. Noho izany dia voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra ny mandeha amin'ireto lalana manaraka ireto. Ny apahana lalana anelanelan'ny pharmacie Croix du Sud etsy Antanimena mandrapatonga eny amin'ny rond-point Antanimena ka raha te hiazo iny lalana iny dia mandray ny lalana Rainzanabololona eo Antanimena na ny lalana Révérend Père Mutillon Antanimena hatrany. Ny apahana lalana anelanelan'ny rond-point Antanimena PK0 sy ny lalamby Madarella PK1. Ny fiara rehetra te hiazo iny lalana iny kosa dia mandray avy hatrany ny lalana Révérend Père Mutillon Antanimena na ny lalana Ravoninaitry ny Arivo Ankorondrano na ny boulevard de l'Europe na ny rond-point Tsaramasay. Ho tapaka ihany koa ny apahana lalana eo anelanelan'ny rond-point Ankadimbahoaka hatreo Hanamotana. Izany moa dia nanomboka ny 17 ny volana aogositra lasa teo hatramin'ny 17 ny volana septambra ho avy izao. Natao izao fampafantarana izao ka tafiditra indrindra ao anatin'ny fanamboarana lalana eto Antananarivo ka ny antony andraisana izao fanapakevitra izao ihany koa dia mba hampizotra tsara ny asa fanamboarana sy ny firindran'ny fifamoivoizana araka ny tokony ho izy mba tsy hisiny ny fitoanana be loatra. Koa manainga ny tsirairay sy ireo mety voakasika izany ny tompona andraikitra eo anivon'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo renivohitra mba anaraka ireo lamina napetraka. Fa vaovao ho an'ireo mpankafy ny taranja baolina kitra kosa indray dia niasa manomboka androany ny Fédération Malagasy ho an'ny baolina kitra izay tarihan'ny filoha vaovao Arzaka Romain Raoul Rabekoto ary miaraka amin'ireo mpandrafitra izany ekipa izany misy an'ireo mpanatanteraka voafidy ao anatin'ny komity miisa 10 ary vita io ariva io ny fifamindram-pahefana tetsy Isoraka. Rina Rabe Mananjara, Herzo, Radio Narvony.
vonona ny filoha vaovao eo anivon'ny fédérationna malagasy ny baolina kitra ary izaka romain raoul rabekoto amin'ny fampandrosoana ny kitra eto madagasikara miaraka amin'ireo komity mpanantanteraka misa folo izay voafidy niaraka tamin'ny tany ifaty toliara. Tokomeko zany dia tsy handiso fanantenanareo ezaka izay miaraka amin'ny comité exécutif anao zay faraherinay ampandrosoana ny baolina kitra malagasy. Izay indrindra ao anatin'ny programma dia misy ny fitsirihana ny fifanarahana amin'ireny sekoly mpanofana ho mpilalao reny, ny fifanarahana ihany koa izay atao amin'ny sekoly rehetra manerana amin'ny Madagasikara mba ho matotra ny sport an-tsekoly fa tsy hoe zavatra ataotao vonjy-tavanandro. Reny dia efa voafaritra ary tsika moa matoa mpikambanao dia misy ny tombontsoa tsy maintsy ho alaina ao anatin'izany. Misy ihany koa ny fandrondrana ny asa rehetra izay tsy maintsy ho tanterahana. Tao anatin'ny firalahiana tanteraka sy famendrehana no nanatanterahana ny famindram-pahefana teo amin'ny filohan'ny comité de normalisation Atala Beatrice sy ny filohan'ny fédérationna malagasy ny baolina kitra voafidy Arzaka Romain Raoul Rabekoto. Nandritra izany no nanolorana ny atao taratasy mirakitra ny asan'ny comité de normalisation nanomboka ny novambra 2024 ka hatramin'ny aogostra 2024. Teo ny fandaminana ny ligin'ny Bongolava, ny tatitra arabola nandritra ny 6 volana, ny fikarakarana ny fiatrehan'ny Barea, ny Cannes ary ny fanantanterahana ny fifidianana teo anivon'ny fédérationna malagasy ny baolina kitra. Asa miandry akaiky dia akaiky ny fédérationna vaovao ny Cannes izay andraisan'ny Barea anjara fionana amin'ny Namibia amin'ny 20 septambra ho avy izao. Amaranantsika ny vaovao amin'izao alina izao mbola eo amin'ny pejin'izay fanatanjahantena izay ihany dia nifarana ny 1 aogositra lasa teo ny lalao afrikanina izay nitanterahana tany Rabat Maroc. Tafiditra tao anatin'ny ekipa pirenena 10 nahazo ny medaly volamena betsaka moa isika tao anatin'izany. Nandritra ity lalao ity raha Egypte kosa no nitana ny laharana voalohany. Edena Eliane nanangona ny vaovao. Tafiditra ao anatin'ireo firenena 10 nandrombaka ny medaly betsaka indrindra i Madagasikara nandritra ny lalao afrikanina nitanterahana tany Rabat Maroc ny 17 hatramin'ny 30 aogositra lasa teo. Medaly miisa 12 no azon'i Madagasikara ka volamena ny 9 amin'ireo, volafotsy 4 ary alimy ny 2. I Egypte kosa no nitana ny laharana voalohany izay nisitraka medaly miisa 370 sy 200 ka ny 200 amin'io no volamena, 70 volafotsy ary 370 alimo. I Nigeria no nahazo ny laharana faharoa miaraka amin'ny medaly miisa 70, 70 ny volamena, 30 volafotsy, 70 alimo. Norumbany Afrika Atsimo kosa ny laharana fahatelo, nahazo medaly miisa 70 izy ireo izay ahitana volamena 30, volafotsy 20 ary alimo 20. Isan'ny nampisongadina ny Madagasikara tamin'ity lalao ity ny taranja baskety 3-3 izay nandavona ireo efa kalaza eto Afrika ka natompon-daka ny Madagasikara tamin'ity taranja ity. Ankoatr'izay ihany koa namiratra ihany koa ny ekipa pirenena malagasy teo amin'ny taranja fibatana Fonjamby ka nahazony ny medaly volamena betsaka indrindra tamin'ireo medaly azony. Miisa 7 medaly ireo atleta malagasy niatrika ity lalao izay nitanterahana tany Maroc ity. Ny sabotsy iraika amin'ny 3 aogositra lasa teo moa no nifarana tamin'ny fomba ofisialy ity lalao afrikanina nandiany 12 ity. Iny vaovao mikasika ny fanatanjahantena iny no namarana ny vaovao tamin'izao alina izao. Ankasitrahana feno ianao tany tokantrano niaraka taminay teto, ankasitrahana ihany koa ny teknisiana sy ny mpanao gazety. Niarany Salasy Samy Hotain'Andriamanitra tompoko lasy tompoko vavy. Veloma tompoko.